Ravako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny adidy amin'Andriamanitra sy ny olona. Ny adidy amin'Andriamanitra sy ny olona. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko 4 ny andininy 7:20 hatramin'ny 4:20. Andeha ary vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy ampatokisantsika ny fotsika eo anatrehany. Na amin'inona no anamelohan'ny fotsikantsika, satria Andriamanitra lehibe noho ny fotsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fotsika dia manana fahasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona angatahantsika dia raisintsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo masony isika. Ary izao ny didiny dia ny inoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny ifankatiavantsika araka ny didy nomeny antsika. Ary izay mitandrina ny didy no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny adidy amin'Andriamanitra sy ny olona. Ity mofinaina ity ry havako dia anehoan'i Jaona izay manoratra ny epistily. Ny fanehoana fiantsoana akaiky anankiroa. Andaniny dia miverimberina matetika eo amin'ny epistily nosoratan'i Jaona ny teny hoe ry malala. Ary ankilany dia miverina matetika eo koa ny teny hoe anaka. Ireo teny anankiroa ireo no manamarina amintsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona. Andriamanitra izay miteny hoe anaka, mandray antsika ho zanany, dia milaza fa tena ilaina ny fifamatorana amin'Andriamanitra. Io no fototry ny zavatra rehetra. Eto dia asongadina mihitsy ilay Andriamanitra izay ifandraisana dia tsy iza tsy akory fa ny finoana an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ho ny voalaza. Izao ny didy dia ny finoana an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Fa etsy ankilan'izay dia tena fiara-miasa an'Andriamanitra trinitaire, ilay Andriamanitra telo izay iray no hitantsika misongadina eto. Io Andriamanitra telo izay iray io no asongadiny andininy 4:20 hoe izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika. Tena fiara-miasa an'Andriamanitra telo izay iray, ilay Andriamanitra trinitaire no mifandray akaiky amin'ny zanany ka miantso azy ankehitriny hoe anaka. Tsy azontsika ho didy tsy hita io fifandraisana amin'Andriamanitra io. Fa anankiray etsy ankilan'izay, ilay fiteny matetika hoe ry malala, ilay manolokolo ny fitiavana ao anatin'ny zanak'olombelona hiaina ny didim-pitiavana rahateo. Ankoatran'ilay hoe finoanan'i Jesosy Kristy zanany no didy, dia ambaran'i Jaona koa fa didy ny fankatiavantsika araka ny didy nomeny antsika. Didy vaovao araka izay efa nambaran'i Jesosy rahateo zany hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Tsy afaka miolonolona fotsiny ho irery isika na dia zanak'Andriamanitra aza, fa tsy maintsy olon'ny fiarahamonina miara-miaina aman'olona, ary dia eo no ampanjakana ny fifankatiavana. Ry havako malala ao amin'ny Tompo,
io fifandraisana amin'Andriamanitra an-daniny sy fifandraisana amin'olona ankilany, io no mifameno mameno ny olona tompona andraikitra, maneho ny maizy azy ny maha-olombelona rahateo. Entsika ambavaka mandrakariva ny fiainantsika ho feno ara-panahy ary ho feno amin'ny mpiara-monina, sady mifandray amin'Andriamanitra isika no mifandray amin'ny mpiara-belona. Eto dia izao no itenenan'ny Jaona azy hoe tsy amin'ny fontsika fotsiny, tsy le sentiment fotsiny, tsy le fihetseham-po fotsiny no mibaiko antsika amin'ny zavatra atao, fa mihoatra noho izany. Eny, lehibe noho ny fontsika ozy izy ny ahafantatra, ahalala ny zavatra rehetra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy afaka ny ho tapakolona na oviana na oviana isika araka izany. Le hoe tapakolona dia hoe olona araka ny fanahy fotsiny, dia hanao tsinotsinona ny ara-nofo, na sanatria misy mieritreritra fa rehefa mamioditra eo amin'ny fiarahamonina izy, rehefa mamim-bahoaka izy, rehefa miaina tsara amin'ny fiarahamonina tsara eo anivon'ny fiarahamonina izy dia ampy azy izay. Tsy ratsy izany, fa tsy maintsy ampifamenoantsika mandrakariva ny fiainana ara-panahy izay fifandraisana velona amin'Andriamanitra an-daniny sy ny fiainana amin'ny maha-olombelona izay anolokoloana antsika amin'ny maha-olon'ny fiarahamonina antsika ary olona tompona andraikitra antsika rahateo. Mitarika antsika sy mitaona antsika ary izao tenin'Andriamanitra izao ry havako malala, mba olona feno, olona ara-pihetseham-po, olona ara-panahy, olona ara-tsaina, olona ara-pahalalana ary olona ara-nofo. Hiara-iasa avokoa ny vavahad-tsaina rehetra, hamelona ny fitiavana sy ny fifankatiavana, ahatonga antsika olombelona tompona andraikitra, olona vanona, olona vonona ary homendrika ny andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ratray. Miara-mientana avokoa ny sehatra rehetra mba ahatonga antsika ho tsara fifandraisana amin'ny manodidina antsika rehetra, indrindra tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha fehezina ary izany tenin'Andriamanitra izany ry havako malala, dia mampahatsiaro antsika ilay maizy azy an'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjitsika. Jesosy Kristy ilay manana fihizina roa sosona, ilay double nature an'i Jesosy Kristy an-daniny ny maha-olombelona tena olombelona azy, olombelona feno, olombelona vatana nofo aman-drà, olombelona nandiha tany, olombelona izay natera-be hivavy, olombelona nety niara-ny fihetseham-po, nalahelo, nitomany, faly, ary olombelona niara-pahafatesana koa aza. Tena olombelona Jesosy Kristy. Fa etsy ankilany kosa dia misongadina izay fihizian'i Jesosy izay ny mahatena Andriamanitra azy. Tena Andriamanitra izy, tsy nitorotoronina tamin'ny nofo fa nitorotoron'ny fanahy masina. Tena Andriamanitra izy tamin'ireo asa-pahagagana, asa famantarana, fampianarana misy fahefan'Andriamanitra maro samihafa. Tena Andriamanitra izy, hitantsika tsara, izay mahay ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra ary ihany koa afaka nanana fahefana tamin'ny zavatra rehetra. Tena Andriamanitra izy, fanandresy hatramin'ny fahafatesana azy. Zany fihizina roa sosona ao amin'i Jesosy zany no hitoetra sy ho tarafitsika tsiraray avy ka tonga antsika hifandray amin'ilay Andriamanitra ka hitenenana antsika hoe anaka, ary hifandray amin'ny olombelona ka hitenena antsika ny manodidina hoe ry malala. Dia ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay, misaotra sy mideranao zahay ny amin'ny fandraisanao anay ho zanakao, zanaka malala, zanaka mendrika andova amin'ny fiainana mandrakizay dia ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay natolonao, teninao izay nomenao anay ho teny fiainana. Misaotra anao
fa mitarika anay hanana fifandraisana maro lafy, indrindra fifandraisana amin'ny samy olombelona koa. Amin'ity herinandro vaovao ity ary Tompo, apetrakay feno ampelantananao ny asa mandrara, ny adidy aman'andraikitra, ny fanompona samihafa entinay ambavaka manokana, ny herinandro ny fianakaviana amin'izao herinandro izao. Hitany ankohonana tsiraray ianao araka ny fahasoavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen.